Lafomba tanteraka kosa indray androany no natokana ho andro raisam-pirenena amin'ny fampiarana ny zon'olombelona nisy ny hetsika mifanandrify amin'izany ny tanterahana tetsy amin'ny lapany fitsarana Anosy Rotsy ny rakotondray no mitondra ny andinindiny-baovao eo amin'ny sariny Mamra Samuel. Anisan'ny nanatrika ny lanonana mahakasika indrindra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny fampiarana ny zon'olombelona tamin'ny androany maraina ny Prime Ministre Omer Berisika. Nandritra ny fotoana dia nisy ny karazana fampirantiana nentina nampisehoana ireo karazana firaisamonim-pirenena sy fikambanana miady amin'ny fampiarana ny zon'olombelona eto Madagasikara. Nambaran'ny Prime Ministre araka izany fa efa betsaka ny ezaka natao tamin'ny fampiarana izany zon'olombelona izany. Amin'ny fandrafetana ireny lahatsoratra rehetrarehetra mikasika ny zon'olombelona, ao koa ny lalàna isan-karazany sy vidim-panjakana ireo tsara sitrapo manana herim-po manampy amin'ny fiarovana an'izany zon'olombelona zany. Fikambanana isan-karazany société civile dia isorana eto ny rehetrarehetra amin'ny dingana efa vita kanefa betsaka no mbola sisa tavela. Be dia be ny fahaitan-drazana amintsika ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka na tsy ireo ianjadiny ny tsy fanajana ny zon'olombelona. Anisan'ny nametraka olana hatrany ihany koa no momba ireo vehivavy malagasy izay mila ravinahitra any ivelany ka hiaran'ny fampijaliana any an-tanin'olona any. Efa nisy hoy hatrany lehiben'ny governemanta ny fepetra mahakasika azy ireny. Efa 3 volana lasa izay nandray fanapahan-kevitra ny governemanta ny tetezamita mba anantonana zany hoe zany ampiantona zany ny fandefasana an'ireny vehivavy any Arabia Saoudite. Tsy vehivavy ihany fa nandray misy mpiasa lehilahy koa zay anjadiany fanararotana ataony ireny mpampiasa azy ireny ary tena mampalahelo tokoa. Nahatona le izy satria hita fa sarotra ho an'ny fanjakana na tanteraka ny fanaraha-maso entitra amin'ireny ka raha tsy efa-mipetraka ny fahafahana mifandray amin'ireny fanjakana mandray ny mpiretan'ny-drazana amintsika any amin'izareo ireny dia tsy afaka ny hanao an'izany ny fitondràna tetezamita. Mbola isy ihany koa ny hevitra sy ny volavolan-kevitra izay atolotra ny governemanta izay hitsangana atoato hanatsarana sy hametrahana fiaraha-miasa mba tsy hisy intsony ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona indrindra fa ho an'ireo malagasy miasa any an-tanin'olona.